Som sitrapon'Andriamanitra mampanaiky ny momba antsika rehetra ny amin'ny fanarahana sy ny fankatoavana an Jesosy Kristy. Eto tsika tsy hanokatra ny fotsika ho amin'ny zavatra tsy ho amin'ny fotoana fa ho an'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka tsika, voninahitra ho anao Andriamanitra ay, voninahitra ho anao mpanjaka ny mpanjaka, voninahitra ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, voninahitra ho anao ilay tsara indrindra, voninahitra ho anao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, voninahitra ho anao ilay Andriamanitra miteny dia mahatanteraka, voninahitra ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana hatrizay, ilay mpamindra fo, ilay mpamatsy, ilay mpitahiry, ilay mpanangana, ilay mpanohana, voninahitra ho anao ilay masina indrindra, voninahitra ho anao ilay tianay hatramin'ny voaloha, ary anao mihitsy no laza fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay, ka izany no nampaharetanao ny famindramponao aminay tsiraray avy. Voninahitra ho anao ilay nafoy ny zanan'ilay tokana ho famonjena izao tontolo izao. Tsy misy olona ka tianao any amin'ny fahaverezana. Natolotra ao ny zanakao ho famonjena anay tsiraray avy, mba tsy ho anisan'ny olona handova ny fahaverezana izahay, fa anisan'ny olona afaka ny ino fa ny mandrakizay dia efa voavoatra ho anay tsiraray avy. Misaotra ny amin'izao fotoana izao Andriamanitra, satria na ny fisiany izao fotoana izao fotsiny arany dia efa avy aminao Jesosy. Ianao efa nilaza fa na aiza no hiangona ny roa na ny telo no ny amin'ny anaranao Jesosy dia eto ianao. Misaotra satria feno voninahitra ny tany sy ny lanitra rehefa eo ny fanatrehanao. Misaotra satria fantatra efa ny teny iray izay aloky ny vavanao dia tsy afaka mpitahaina amin'ny teny arivo lavitrisa izay mety ambaran'ny olona. Tsy misy olona mahay mampahery fa ianao mihitsy Jesosy Kristy ilay fampaherezanao anay. Na ny fahafantarany fotsiny zavatra izay nataonao any tsiraray avy dia ampy ahafahanay mijoro amin'ny sitraky ny fonao. Eny Tompo te hisaotranao zahay, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny famatsianao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny famporosianao, ny amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra ray fa tsy mahita ary tsy nahita ary tsy hahita fitiavana tahaka ny fitiavanao zahay. Tesaotranao manokana izay ny amin'ny herinandro izay afaka natrehanay rehetra. Misaotra ny amin'ny asa ny tsiraray avy, misaotra ny amin'ny tolotsaina teo am-piasana, misaotra ny amin'ny fahafahanay mianatra ny fahendren'ny fany masina eo am-pifaneraserana amin'ny mpiara-miasa, ny mpiara-manompo. Misaotra ny amin'ny fianarana, misaotra Andriamanitra ny amin'ny taom-pianarana, misaotra Jesosy ny amin'ny toetry ny andro, misaotra Jesosy ny amin'ny toerana ihany koa, misaotra ny amin'ny famatsiana ara-tolotsaina, misaotra ny amin'ny fiarovana teny an-dalana sy tao anatin'ny zavatra izay natrehana rehetra. Misaotra fa tsy tara mihitsy ny famatsianao amin'ny alalan'ny teninao sy ny tolotsaina avy any aminao. Misaotra fa Andriamanitra tsy manadino ianao, fa Andriamanitra eo foana ho anay tsiraray avy. Mandrakizay dia ame voninahitra anao zahay, ary ny momba anay rehetra dia apetraka feno am-pelantananao Andriamanitra. Na mitsoka ny tafiotra, na manonja ny ranomasina, na tahaka ny ahoana ny efitra mety lalovanay Andriamanitra, dia izany rehetra izany dia hampianatra anay mba hampitombo ny fiankinana aminao isanandro. Tsy havelanay izy aningotra na analatra any amin'ny fotony ny fiarahanay aminao Andriamanitra, fa hatrany amin'ilay tontolo tsy hitan'ny olona ny amin'ilay mangingina irahanay aminao, vao maika hiamafy satria fantatra efa ny Andriamanitra tsy mba manadino anay. Tesaotranao izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, tsy takatry ny saina, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny fianakaviana, amin'ny ray tampony, ray aman-dreny, ny fanompona, ny teny rehetra izay natsipinao, ny fampatsahivana ihany koa androany Andriamanitra izay menao anay tsiraray avy, ahafahanay ho anisan'ny olona tonga eto amin'izao toeran'izao Andriamanitra. Misaotranao satria amboarinao hatrany ny fonay, ho feno fankatoavana anao izay Andriamanitra. Amboarinao hatrany ny fijerenay
mba ho arak'ilay zavatra hitanao Jesosy Kristy no hitanay tsiraray avy. Ampianaro izay ho matoky, ampianaro izay ho feno fahamarinana ny asa rehetra izay ataonay. Ampianaro izay tsy hijery olona, ampianaro izay Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny zavatra mitranga. Ampianaro izay Jesosy hifantoka aminao. Ilay teninao izay milaza hoe mibanjina ny Jesosy izay tompony finoanay, sady mpanefa izany. Tsy misy avelanay amolavola ny finoanay Andriamanitra akoatranao irery ihany. Ny fibanjinako anao Jesosy no hiantoka ny ampitsiko iray manontolo. Misaotra raha eo ny afafanay miaraka indray. Taontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra androany, na ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fafana, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny jiro, ny amin'ny toerana, ny afafanao tonga soamantsara eto a. Eto ianao dia men'Andriamanitra fotoana mihitsy afahana miona aminazy isaora izy. Misaotra Jesosy fa raha fitiavana dia tsy mahita tahaka ny anao. Misaotra Jesosy fa raha fahatsiarovana ao anatin'ny fo dia tsy hahita sady tsy hatazana ohatra anao. Ary sahako mihitsy miteny Jesosy isan'andro isan'andro hoe ny zavatra mety eo am-pelantanana mety tsy misy indraindray, fa ny zavatra feno eo amiko mandrakariva dia ny fahasoavanao sy ny fanatrehanao. Tsy hatakaliko ny zavatra ny tany Andriamanitra ny zavatra ny fanahy, satria fantatro lavitra fa ny tsy hita maso dia mbola lehibe noho ny zavatra hita maso. Ny hita maso mety lo, ny hita maso mety mandao, fa ny mitoetra mandrakizay eo amin'ny fiainana tsiraray avy dia ianao Jesosy, ilay tsy hoe nentina mbavaka mba ho tonga mpamonjy, fa efa famonjena ny alohany nanonana ny vavaka Andriamanitra. Tsy hoe nentina mbavaka vao afaka izay vao tonga saina ny amin'ny famatsiana, fa ianao Andriamanitra noho ny fahatsaranao dia tsy mahay mipetraka amin'izao ianao. Ary ny fitiavana hoy ianao dia manarona ny fahotana maro. Ohatra ny tehiteny ianao hoe rehefa mitobaka ny fitiavanao Andriamanitra dia tsy ny fahaizany mivavaka ny tena tetavinao, fa mifanananay fofo mifankatoavana sady mino anao foana hatramin'ny farany. Aoko marina aminay rehetra Andriamanitra ilay teninao izay milaza hoe tongava aminao arak'izay inonao. Androany Jesosy, eto izay Andriamanitra tsy hitondra talenta, eto izay Andriamanitra tsy hoe hanetsika ny fanomeza-pahasoavana nomenao anay mba ahafahanay mampiseho anao fa tena mety zahay, fa eto izay Andriamanitra nolotra ny fonay fotsiny ho anao. Dia mitenena Jesosy, mitenena indray, fa satria ny teninao Andriamanitra rehefa mivoaka amin'ny vavanao dia tsy miverina aminao raha tsy mahatateraka ny asany. Satria ny teninao Jesosy fanorenana tsara indrindra, satria ny teninao Jesosy fanamboarana ho anay tsiraray avy, mba ho anisan'ny olona vonina izahay ka amin'ny fotoana hiaviany zanak'olona dia ahita finoana tokoa ianao Andriamanitra. Finoanany amin'ny teninao, finoanany aminao Jesosy Kristy, ary fianteherana aminao zato isan-jato. Amin'ny anaranao Jesosy, alleluia, amen, amen. Ndao tsika itiaka mafy an Jesosy a. Asaiko ianao raha sitraka ao tena hoe sakafo mifonao androany amaky ten'Andriamanitra tsika amin'ny Salamo 8:20 sy 2 ao anatin'izany a dia aoka ny fotsika ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra, satria Jesosy tena tia atsika tsiraray avy. Tsy mijery ny lasanao izy, fa mahita anao miaraka amin'ilay ho avy voasoratra ao anao a tao amin'ny Jesosy Kristy. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 8:20 sy 2 izay rehetra afaka miaraka mamaky amiko a dia mba asaiko araka hamaky an'izany a ho voninahitra Jesosy Kristy manao hoe ny famindram-pony Jehova no ho iraiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao, ho tovonana mandrakizay ny famindram-po, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Amen. Zao a ndao ty ataontsika fotoana anankiray izay anaovantsika hoe voady anankiray hoe Jesosy a mandrakizay a dia ny ho betsaka ao anatin'ny vavako a, satria izay ny betsaka ao anatin'ny foko a dia ny fanomezana voninahitra ny anaranao. Asanato ny tanao androany dia asaiko anao hivavaka hoe Tompo ampianaro mba voatahiry ho mpanome voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy mpanome voninahitra ny tenako a, tsy mpanome voninahitra fotoana, tsy mankalaza olona fa mankalaza anao a Jesosy Kristy. Ary ianao no antony Andriamanitra, atrizay ry mandrakizay dia mbola ianao no antony Jesosy. Mandra-pialako eto ary any amin'ny mandrakizay ao aminao Kristy dia mbola fiderahana foana no asandratro Andriamanitra, satria fantatro fa ny antom-pisiko mihitsy Jesosy dia ny hanome voninahitra ny anaranao. Tsy ny hanao asa fanompoana ny antom-pisiko, fa ny hanome voninahitra ny anaranao.
tsy nianatanteraka ny zavatra mety tia ny olona sy andrasan'ny olona ny antom-pisiko fa ny anome voninahitra ny anaranao ka ninninona Jesosy zavatra mety aningotra na anala ny fifamatorako aminao Jesosy tsy afahako mame voninahitra anao Jesosy dia ahiliky ny tanako zany ary lavon'ny foko zany Jesosy fa nitokana ekeko mandrakizay dia tsy misy akoatranao Jesosy Kristy le mato aho tsy ny salasala ianao nanolotra ny ainao teo ambony azy fizaliana tsy ny tandroenatra ianao Jesosy eo satria tia loatra ianao satria tsy mahafoy ahy ianao amin'ny anaranao Andriamanitra ray amin'ny anaranao mpanjaka masina sady mandrakizay amin'ny anaran Jesosy amen. Saiko tsika rehetra amin'izao fotoana izao ty fotoana anankiray izay afatsika mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra anatin'ity fotoana anankiray ity dia mety misy zavatra mety mapetraka ny Tompo any am-pontsika tsiraray avy mety misy fanontaniana mety apetraka ny Tompo any am-pontsika tsiraray avy ndao hoentintsika natrehan'i Jesosy zany hoe Jesosy eo androany matoa nasianao an'ity point d'interrogation ty tato anatin'ny foko androany dia tonga eto ianao amaly an'izany Andriamanitra ary tsy olona Andriamanitra no amaly an'izany zavatra zany fa miandrandra mafy Andriamanitra ianao nibitsika ao anatin'ny foko androany ianao nikasika anay tsiraray avy androany asanatony tanao androany dia tenenao Tompo aoko tanteraka amiko araka sitraponao ninninona zavatra tsy azoko dia ianao Andriamanitra le mpamonjy mora foy indrindra mora azo indrindra rehefa feno anao Andriamanitra ny amiko rehetra dia tsy fanontaniana tsy valim-panontaniana ny tedaviko Jesosy fa tena ianao nkatsahako mandrakariva ianao ny tiako ameno anahy amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra raha tonga eto izay Jesosy tsy voatery mitovy ny antony fa nefa tsy voatery mitovy ny antony na tonga anay eto Andriamanitra sy zavatra mety nandrisika anay fa ny zavatra hitovianay dia manana Andriamanitra ray zanaka fany amasina izay nilaza hoe midira ao amin'ny efitranonao fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina no amaly anao androany Jesosy miteneny indray Jesosy miteneny indray Jesosy teneny hoe mitenena amiko Jesosy androany mitenena amiko hoe miteneny indray Jesosy mieno ny mpanomponao miteneny indray Jesosy mieno anao aho miteneny indray Jesosy mieno ny mpanomponao miteneny indray Jesosy fa mieno anao aho azatsana nivavaka amin'izao fotoana izao toy izy nivavaka tereny hoe mitenena Andriamanitra fa mieno anao aho Halleluja zany mihitsy Jesosy androany zay Jesosy tian'olo tena indray satria ny antom-pisinay dia hideranao lalandava Jesosy ny fo ny saina ny fanahy natao ahiteranao ka ny foko sy fanahy Tompo mankalazanao ka ny androko rehetra hiterako tsisy fetra Tompo lay anarana hiteranao mandraky izay hanandratra anao riray milanao ny foko ukalukyo ranyami kyutezao natawa widerana zamitse sosa
natao ahoiteranao Jesosy natao ahoiteranao ka ny foko sy ny fanahy Tompo mankalazanao ka ny androko rehetra iterako tsisy fetra Tompo lay anarana iteranao mandraky izay hanandratra anao riray milanao ny haloko raha ny amiko dia zaho natao ahoiteranao iteranao ao Jesosy iteranao ao mandraky izay anandratanao iray milanao ny haloko raha ny amiko dia zaho natao ahoiteranao natao ahoiteranao natao ahoiteranao natao ahoiteranao natao ahoiteranao Jesosy isan'ora isaminitra isan'andro isan'andro Jesosy zany ny atopesiko zany misy Jesosy tsy tsahatra zay Jesosy androany raha tsy ahitany tavanao zany ny etaetanay dia hibanjina anao foana zay Jesosy aoka Jesosy zay mety mbola tsy mampifantoka anay tena hoe tsy anakery aminay zany Jesosy fa hoe ahitanao androany na dia androany fotsiny ary aloha ianao mahafantatra an'izay mety aminay ny amitoyana isan'andro Tompo milanao isan'ora Tompo milanao isa-minitra isa-sekondra Tompo milanao isan'andro Tompo milanao isan'ora Tompo milanao isa-minitra isa-sekondra Tompo milanao ny fony saiko ny fanahiko maniry mafy anao tsisy toerana takaloko ny ao anilanao eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetra tsy ananay isan'andro Tompo milanao isan'ora Jesosy isa-minitra isa-sekondra Tompo milanao isan'andro Tompo milanao isan'ora
solution. Samindeja isatsegora Tompo mirana. Ifuni sakyu ni fanakyo. Tsy misy toerana hafa, tsisy toerana hafa. Eo akaiky nao ery Tompo, no mahatsara hitoetra. Averitsika indray ny fony saiko ny fanahiko Jesosy maniry anao, maniry anao. Nyoanilana eo akaikinao reria. Yoya Jesosy hitoetra. Tigananaya hitoetra. Jesomilanao, 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 Jesomilanao. Vertsika zay. Jesomilanao, Jesomilanao, Jesomilanao. Jesomilanao, Jesomilanao. Isan'andro isaminitra, isan'ora isatsekondra. Eo akaikinao rery any, eo no mamety ahy. Jesomilanao, Jesomilanao, Jesomilanao. Ifony sakyo ny fanahiko, maniry mafy anao. Tsisy toerana takaloko, ny eo anilanao, ny eo akaikinao Jesosy. Matsara hitoetra. Tiananaya. Hallelujah. Zany Jesosy, maminay loatra ny eo anilanao, tianay loatra ny eo anilanao. Zay Jesosy tsy saraka aminao zany. Tiako ny eo anilanao, sy ny fanatrehanao. Itera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Tiako ny eo anilanao, sy ny fanatrehanao. Itera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao, no tiako mba hisy ahiko.
Yara falha mina Sini voninna itrao Fizay misy anao No tiako mba hisy ahiko Te hitoetra ny lanao Tiako nyeho ny lanao Sy ny fanatrehanao Tena sy ankalazanao Jesosy Tao Izay misy anao No tiako mba hisy ahiko Yara falha aminao Sy ny voninna itrao Izay misy anao No tiako mba hisy ahiko Te hitoetra Fizay misy anao Jesosy Tiako mba hisy ahiko Aleluia Sy ny voninna itrao Fizay misy anao Jesosy Te hitoetra Titoetra eo amin'ny lanao Fizay misy anao Jesosy Io ihany mety aminay Jesosy Miara-paly aminao Sy ny voninna itrao Fizay misy anao No tiako mba hisy ahiko Te hitoetra ny lanao Te hitoetra ny lanao Eo akaiky anao rery any Jesosy Te hitoetra ny lanao Zany Jesosy Mino anao zay Jesosy Anao manontolo zay Zany tena hoe Ny antom-pivelomanay Jesosy Dia tena hoe ny eo aminao Tsika rehetra Antananao no apetrako indray Ny momba rehetra Ny fiainako eo ampelantananao Anao koa toria Jesu mimo anao Jesu mimo anao Anao manotolo
Antony velomako sy ny antony rako dia ianao marina aminay tokoa zany tonkiry zany Jesosy iara-dina aiza le anao iara-dina aiza le anao naotsiky natoma atoky anao foana iainao aminy lalanao ro teny fikiasanao toria dao tsy kilaza mafy iteny mafy an'izany hoe Jesu mino anao anao manontolo ny antony velomako sy ny antony Jesu mino anao Jesu mino anao anao manontolo ny antony velomako sy ny antony averitsika indrem-pandeha indray Jesosy
tainy Jesosy daholo afaka mahazo toerantsika. Afaka. Alleluia. Nao tsika hivavaka alohan'ny andrenesana ten'Andriamanitra. Vavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra noho ny amin'ity fotoanany tanora ity Jesosy. Misaotra fa miaraka aminay eto ianao. Misaotra ny amin'ny olona tsirairay avy izay nalefanao tonga eto. Misaotra ny amin'ny olona izay efa nandalo teto ary misaotra ny amin'ny olona izay mbola handalo eto. Misaotra ihany koa ny amin'ireo izay tsy afaka ho avy eto noho ny amin'ny antony maro samihafa. Jesosy tenena indray aminay tsirairay avy. Tenena Jesosy hoe sokafako anao foko Jesosy manambara ny sitraponao fa vonona ianao anao Vangio ny fony tsirairay avy Jesosy. Aoka ny fananao masina hipitsika any am-pony tsirairay avy ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitiafa mafy ho an Jesosy. Alléluia. Ny endriky ny fotoanantsika androany moa zany dia question réponse. Question réponse dia ao aorian'ny teny dia raha manana fanontaniana ianao na ao anatin'ny teny raha manana fanontaniana ianao dia manantona ny pasteur Njiva atao amin'ny ilany ato dia raisiny ao ny fanontaniana regroupena dia rehefa vita ny ten'Andriamanitra dia afaka miditra amin'ny question réponse amin'izay isika. Alléluia. Antaniko nareo mety aminareo ve aloha zany? Anaty tsy mety aminareo aloha zay aloha ilay programme dia misotra amin'izay tsika mitiafa mafy an Jesosy. Fa mino ako fa ity fotoana ity dia ahafahantsika indray mandroso bebe kokoa hatrany eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Amen. Misy tanora ve aloha eto? Raha misy tanora eto dia aoka izy hitehaka mafy ho an Jesosy. Ny lohatenintsika dia hoe tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Ny Tompo Jesosy satria misy tompo anankiroa anaty Baiboly Mamona sy Andriamanitra. Dia ny antsika ilay Tompo Jesosy no resantsika. Tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Ny fiainona miteraka faniriana, ny faniriana miteraka etaeta, ny etaeta miteraka fanakekezana, ny fanakekezana miteraka fiombonana na firaisana na fandraisana, ary ny fiombonana no miteraka fiainana. Amen. Ny fiombonana no miteraka fiainana. Asan'ny apôstôly toko 2:7 mitsambikina amin'ny 1:20 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Aranandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay? 1:20 Ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisa ary tokony ho 3 arivo ny olona nanampy ho isan'izany tamin'ny izany andro izany. Izao voalazan'ny Jaona voalohany toko 2:17 sy 18 lohatenintsika dia hoe tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Jaona voalohany toko 2:17 dia 18 dia izao no voasoratra manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. 18 nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Alleluia. Ny fiainona dia miteraka fientanentanana. Rehefa nizaran'ny tenin'Andriamanitra Petera dia nantany ny olona hoe nientanentana be ry zareo, inona no tokony ataonay? Dia niteneny amin'izay hoe minoan Jesosy Tompo dia aoka samy atao batisa. Dia 1:20 izay nandray tsara ny teny dia natao batisa. Alleluia. Tsy afaka hiaina izay tsy eninao ianao ary tsy afaka hiaina izay tsy irinao ianao. Izay zavatra tsy irinao dia tsy afaka ho tonga fiainanao. Alleluia. Lohatenintsika androany dia hoe tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Mila fantatritsika fa ilay lohateny zao dia miteny hoe tanora misafidy hanakaiky ny Tompo, izany hoe ny safidy no omena lanja ao anatin'le thème. Tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Mila fantatritsika fa Andriamanitra dia tsy manery ny safiditsika fa ny safidiko na ny safidinao no mibaiko ny zavatra rehetra. Marina zany sa tsy marina? Izao voalazany Deutéronomie toko 7:7 Deutéronomie toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy.
miantso ny lanitra sy ny tany ao an'io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Inona ny toyany? Koa maninona hoany? Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Avy ireny hoe safidy. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Misy ny fiainana ary misy koa ny fahafatesana. Fa ny safidy izay raisinao no hamaritra ny fahavelomanao ary tsy ny anao rery fa ny fahaveloman'ny taranakao. Aleloia. Misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao. Tianentana anao eto am-piandohana. Raiso ny safidy tsara mifanaraka amin'izay tenenin' Jesosy ary mamaly izay andrasan'i Jesosy. Ny atao hoe mandray safidy tsara dia miditra ao anaty fankatoavana izay nolazain'i Jesosy. Avy ireny hoe safidy tsara mira mankatoa izay nolazain'i Jesosy. Aleloia. Ny fankatoavana izay nolazain'i Jesosy ihany no miteraka fiainana ho antsika tsirairay avy. Mila masaka ao anatin'ny saintsika aloha izay. Be da be ny teny, mety hoe miteny zao Gandhi, mety miteny filoha teo aloha, be da be ny oam-pitenena afaka raisitsika. Fa zay teny lazain'i Jesosy ihany rehefa hankatoavintsika no miteraka fiainana ao anatintsika tsirairay avy. Ataovy entre parenthèse hoe Jauna 6:63 ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Ndao aretirantsika amin'izay. Ahoana no ataoko mba hanakekezako an Jesosy? Ahoana no ataoko efa nisafidy handray an Jesosy, fa ahoana no ataoko mba hanakekezako an Jesosy? Voalohany aloha tsy maintsy misafidy ianao. Avy ireny hoe safidy. Ao amin'ny resaka sécurité dia misy an'ity thème anankitelo ity hoe, misy an'ity an'ny ity hoe discipline dia voafehy ao anatin'izao zavatra izao hoe triple A ataovy tsara ny asanao ataovy ny asanao ataovy tsara ny asanao ary fahatelo aza manao akoatra ny asanao. Avy ireny hoe ataovy ny asanao, ataovy tsara ny asanao ary fahatelo aza manao akoatra ny asanao. Za mahita hoe atao amin'ny tenin'Andriamanitra io no nalaina. Ataovy izay nasain'i Jesosy atao ataovy tsara ilay izy ary aza manao akoatra n'izay nasain'i Jesosy atao. Aleloia. Safidy aloha. Raha anao safidy ianao misy ny safidy tsara dia misy koa ny safidy diso. Zany hoe raha anao safidy ianao aza manao safidy diso. Omeo ilay safidy tsara. Efa niteneniko teo hoe ilay safidy tsara dia fankatoavana na fanaovana izay nolazain'i Jesosy dia tsy fanaovana akoatra n'izay nolazain'i Jesosy. Zany hoe izay nolazain'i Jesosy ihany no atao. Taizany nahitako an'izay tao amin'ny Luka 10:7 hatramin'ny 2:7. Luka 10:7 hatramin'ny 2:7 ovakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Fantarintsika io fa tantaran'i Marta sy Maria. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiantrano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny hamelany rahavavy koa anompo irery ka mba hasaivo manampy ahy izy. Fa ny Tompo namalika nanao taminy hoe Marta, dia mbola variana ihany Marta. Dia naverin'i Jesosy nantsona, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy ho alaina aminy. Marta, araka io teny izay nivakiana tamintsika teo io Marta dia fitaovana nisitrahan'ny hafa ny anjara tsara. Marta dia fitaovana na ahafahan'ny Maria ny sitraka ny anjara tsara izay tsy ho alaina aminy mandrakizay. Amin'ny teny vazaha izy dia hoe io Luka 10:42 io dia hoe version Louis II, une seule chose est nécessaire. Zany hoe na tsy nanao ninninona ary Marta, na tsy nikofokofoka ary Marta, fa nanao izay nataon'i Maria, nijanona teo amin'i Jesosy nijanona teo anilan'ny tongotra Jesosy dia nieno ny tenin'i Jesosy dia efa ampy ny zavatra izay tokony natao. Aleloia. Marta dia nampiantrano an Jesosy fa avariana tamin'ny fanompoana
no heveriny fa mety kanefa tsy nandrasan' Jesosy. Tanorintsika be hafanampo, indray tsika te hanao zavatra be da be, fa inona le andrasan' Jesosy? Zay ihany atao, dia atovy tsara, dia aza manao akoatran'izay. Amen. Maria indray zavatra anankiroa nataon'i Maria, nipetraka teo an-tongotry Jesosy, teo anilany tongotry Jesosy, dia niaino ny teny avy eny ambavan'i Jesosy. Ny hoe mipetraka eo an-tongotry Jesosy dia tsy niala eo, raha nikisaka zany Jesosy dia nikisaka koa Maria. Ao raha eto Jesosy zany dia mipetraka teo Maria, nikisaka Jesosy dia nikisaka teo koa Maria, zany hoe tsy niala an' Jesosy izy. Maria liana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tia misaintsaina teny, tia ny fanatrehan' Jesosy, zany hoe tia an' Jesosy Maria. Safidiny Marta ny nampiatrano an' Jesosy, fa mbola safidy ihany koa no nomeny Maria hitoetra eo anilan'ny tongotry Jesosy sy hiaino an' Jesosy. Hitako tao anatin'io ten'Andriamanitra io fa tsy ampy ny hoe mampiatrano an' Jesosy, tsy ampy ny hoe mandray an' Jesosy tahaka Marta, fa misy zavatra hafa andrasan' Jesosy ao aorian'ny fandraisana an' Jesosy na fampiantranoana an' Jesosy ao anatin'ny fotsika. Mila mitoetra eo am' Jesosy tsika, tsy miala eo am' Jesosy ary miaino ny tenin' Jesosy. Alleloia. Tsikaritry tao anatin'io verset io ihany koa, fa Marta no naneho ny heviny teo am' Jesosy, fa Jesosy kosa naneho ny heviny teo am' Maria tamin'ny alalan'ny teniny. Rehefa miaraka am' Jesosy tsika, inona ny ataontsika? Be resaka be am' Jesosy ve? Sa tia mihaino an' Jesosy dia mankatoa an' Jesosy? Jesosy tsy niteny hoe tsy ilaiko ny hevitra Marta, fa Marta ny be resaka teo am' Jesosy fa Maria ny safidy ny angina fa hiaino izay tao am-pony Jesosy. Androany, ndao tsika hianatra angina fa hiaino izay ao am-pon'Andriamanitra dia hankatoa an'izany. Amen. Lazain'i Jesosy fa na zay fotsiny arany nataon'ny Marta dia izay ihany dia efa ampy, tsy ilaina ny fihetsiketsehana tany amin'ny fanompona hafa izay tsy nandrasan'i Jesosy, fa zavatra tokana nandrasan'i Jesosy dia Maria nijanona teo anilan'ny tongotry Jesosy sy niaino ny tenin'i Jesosy. Teneno eo akaikinao, safidy tsara zany. Ao rehefa latsaka ao anatinao ny teny dia tsy ho afaka ao anatinao intsony izay. Ny ataontsika zany, tokony mijanona eo am' Jesosy dia mihaino an' Jesosy, mandatsaka am-po. Matetika rehefa be resaka dia very ny teny. Ozy izy mipikabary hoe rehefa lava ny bozaka dia very ny kisoa. Rehefa lava ny teny, betsaka ny teny dia very ny important. Noho izany, ndao hianatra anakombona vava, fa hianatra andatsaka teny ao am-po. Amen. Ndao averintsika reto mijanona eo anilan'ny tongotry Jesosy rahalahy rery zao ndraiky. Misy mafimafy no zany ve? Reraka angano Tanora androany. Avereno mijanona eo anilan'ny tongotry Jesosy, miaino ny teniny. Tantara voalohany zay. Anaraka tantara anankitelo tsika. Tantara faharoa, tsy any amin'ny boky tantara faharoa akory, fa ao am' Jaona 1:20. Misafidy hanakaiky ny Tompo. Tanora misafidy hanakaiky ny Tompo. Ny mpianatra efa fantatritsika zany rehefa niantso ny mpianatra Jesosy dia nizandry indrindra tamin'ireo raha araka ny voalazan'ny mpandinika ny soratra masina dia Jaona, fa ny zokony indrindra dia Petera. Petera ny nanambady zany hoe tokony eo amin'ny 5 hatramin'ny 30 taona eo fa Jaona tokony eo amin'ny 15 taona eo zany. Dia rehefa niantso andreo Jesosy dia ny zavatra nisy eo amin'ny Jaona 1:20 dia samy misafidy teo akaikin'ny Jesosy daholy. Samy misafidy teo akaikin'ny Jesosy. Fa misy ny safidy mihoatra afaka atao tenenina eo akaikinao, misy ny safidy mihoatra azonao atao hoe dia afaka no akaiky kokoa an' Jesosy ianao. Alleloia. Omaly zao ianao mety nieritreritra hoe fa nanakaiky an' Jesosy, fa androany afaka manakaiky an' Jesosy mihoatra noho ny omaly ianao. Zany atao anatin'ity Jaona ity no ahitako an'izany. Jaona 1:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mpianatra ny resaka eto. Dia nitodiky Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina teo amin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe Tompoko, iza no madika anao? Ka rehefa nahita azy Petera dia hoy izy,
tompoko inona ny amin'ity lehilahy ty dia ozy izy Jesosy raha tiako toetra izy mandra-piaviko ahoanao izany fa ianao manaraha jerevy tsara samy mpianatra na Petera na Jaona Maria sy Petera ataoko hoe ny olona teo amin'ny hoe akaikin'i Jesosy nanaraka an'i Jesosy mpianatra mpanaradia fa Jaona na dia mpianatra ary nanao zavatra mihoatra nanakakezana an'i Jesosy mihoatra no Petera sy Jaona mihoatra no Petera sy ny mpianatra hafa inona nataony Jaona fa sahiana nge zany nataony Jaona zany samy bany zao eo am-pisakafoanana ny ray miankina eo amin'ny tratran'le anankiray tsy haiko hoe azonareo an-tsaina ve zany fa zany hoe nisy zavatra zany tao anatin'ny Jaona tao teo akaikin'i Jesosy bebe kokoa dia tsy niteraka henatra na fiinterpretena ny fomba fijerin'ny hafa le izy fa navoaka an'le izy teneny eo akaiky no misy zavatra afaka ataonao an'i Jesosy hoe dia vitanao no manakombona mason'ny olona rehefa ataonao zay ao Jaona tsy ny olona tamin'izany fanankeo tsy ny olona tamin'ny hoe mpianatra fanankeo akaikin'i Jesosy ny safidy hanakaiky an'i Jesosy bebe kokoa tsy faninanana le izy fa lalina avy any anatin'ny mpony Jaona avy any am-pony Jaona niteraka fahasahiana na mpialona ny hafa miondakondana eo amin'ny tratran'i Jesosy amin'ny fotoana fisakafoana amin'ny mpianatra tsy haiko hoe fa nieritreretinao ve zany fa raha za aloha mahita an'izany dia ohatran'ny etriny izay sy paster njiva dia misakafo dia iny anankiray dia miondana eo amin'ny tratran'ny anankiray fa zany afaka manakaiky an'i Jesosy mihoatra lavitra ianao mivokatra teo amin'ny fiainan'i Jaona zany tena hoe mamy tena hoe mamy zany tonga dia ao anaty fieritreretana madio izay koa ny tenenin'ny Paoly manoroka ny rahalahy amin'ny fanorohana masina zay zany hoe misy olona zany tena misafidy hanakaiky ny tompo misy kosa ny olona tena hoe manao zavatra mihoatra iankina eo amin'ny tratran'ny tompo teo amin'ny fiainan'i Jaona rehefa nandeha ny fanontanian'i Petera dia ahoana ny amin'io tonga dia Jesosy mandray valiteny manome-pake amin'ny Petera hoe ohatrany hoe inona kiny hidirako ianao manarahary dia ampy aza hidiranao ny aminy izy tia ava ianao afaka mitia bebe kokoa mihoatra ianao isan'andro zany tsika dia afaka misisika hatrany eo amin'ny fitiavana an Jesosy amen alleloia ireo tantara anankiroa ireo dia ahitantsika hoe misy ny olona misafidy hanakaiky ny tompo fa misy tantara anankiray atao anaty baiboly ny tompo na Andriamanitra no misafidy akeo aminy mihoatra noho ny hoe miondana eo an-tratran'ny tompo dia Andriamanitra tsy mahavita mijanona eo amin'ny seza fiandrianany Jesosy tsy mahavita mijanona eo amin'ny toerana izay misy azy eo ankavanany iray fa noho ny toe-pon'ny olona dia miala Jesosy dia midina makeo akaikin'le olona tsy haiko hoe mba tianao fantatra ve zany fa za maniry hoe tsika tsirairay avy reto miala amin'le dingan'ny fandraisana an Jesosy fampiatranona an Jesosy dia miditra eo amin'ny dingana mijanona eo an-tongotra Jesosy mieno ny tenin'i Jesosy tia ny fanatrehan Jesosy dia mikisaka eo amin'le dingana hoe na dia matory ara dia miondana eo an-tratran Jesosy zany hoe 24 heures sur 24 tonga dia miondana Jesosy amen dia mihoatra noho zany ty tantara anankiray manaraka ity aiza ny ahitako azy ao amin'ny Daniel toko 7 tanaty tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa ataoko hoe nandeha mba tsy tantarako azy rehetrarehetra noho ny amin'ny fotoana dia nanao sary olona volamena ny mpanjaka dia rehefa nanao sary olona volamena ny mpanjaka dia namoaka didy izay tsy miankohoka amin'io sary olona volamena io rehefa maneno ny trompetra sy ny feo an'ny zavatra be da be trompetra sy ny zavatra be da be dia inona no hoe izay tsy miankohoka amin'io sary olona volamena io dia ho atsipy any anaty laforo dia inona nataon'izy telo lahy rehefa nandre ny teniny amin'ny fiankofana marina izy tahakantsika androany dia tsofina le trompetra nitsofina ny anjomara nalefa ny feoana bapampa ohatran'izany any ivelan'izany dia tsy niankohoka ry zareo tsy niankohaka izy dia nisy olona nitoroka tany amin'ny mpanjaka dia rehefa nitoroka tany amin'ny mpanjaka ny olona dia inona ny zavatra nitenen'ny mpanjaka tezitra amin'ny mpanjaka dia nantsona izy telo lahy satria ireo telo lahy ireo dia ataontsika hoe olona voafidy eo amin'ny firenena dia rehefa nantsona izy dia ohatrany hoe fa ahoana tena fananilisa mihitsy zany no tena tsy ankohoka amin'io sary io ve sa ahoana dia hoy izy hoe tena
17 indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena zay efa natsanganao dia tsy ivavahanay. Ny fijoroana dia zavatra takian'Andriamanitra. Avereny hoe fijoroana. Teto rehefa nivoaka ny didy, ny teny ny mpanjaka, dia tsy hoe ny teny ny mpanjaka akory dia nilefitra ry zareo. Satria misy ny atao hoe mpanjaka amin'ny mpanjaka. Fantatrao hoe iza ny anarany? Iza? Nareo kosa rangahy. Iza ny anarany? Jesosy ny anarany. Rehefa zay ny tenenin' Jesosy dia nijoro izy telo lahy. Dia inona ny zavatra nisy? Tezitra amin'ny mpanjaka dia ny teny ny mpanjaka. Zao atsovo ny bandibokina be eto amin'ny firenena dia afanao impito avy eny avo eny, afanao avo fito eny ny lafaoro dia atsipazo ireo ao anaty lafaoro. Dia inona ny zavatra nisy? Tonga le bandibokina be zay mihitsy ny voasoratra ao le bokina moa zany dika teny eto Antananarivo fa hoe tena matanjaka indrindra dia nibatan zareo dia natsipy any anaty lafaoro. Rehefa natsipy tany anaty lafaoro nagaga dia zao hoe tsy may aloha izy telo lahy. Rehefa tsy may izy telo lahy dia nisy olona faefatra tao ary voasoratra fa ny faefatra dia to zanak'Andriamanitra, zanak'ireo Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny 9 hatramin'ny 5. Ny fijoroana dia miteny lavitra noho ny fampiantranoana an Jesosy. Tsy hoe ratsy ny manana an Jesosy, fa rehefa avy manana an Jesosy ianao, rehefa avy nandray ny teny izay nomeny Jesosy ianao, ataonao inona le teny? Ataonao haingotrano ve? Ataonao afisy ve? Dia imprimenao ve? Sa iainanao le izy? Rehefa avy nanolotra ny fiainana an Jesosy tsika dia mandalo ny atao hoe fizahan-toetra. Avereny hoe fizahan-toetra. Misy fotoana manao ny zavatra rehetrarehetra ianao ho an Jesosy, sanatria tsy hoe ilana valiny fa tsy hoe ilana vaniny. Manao ny zavatra rehetra ho an Jesosy ianao, mandalo tafiotra. Ao anaty tafiotra, ohatra ny aiza ihany ary Jesosy, tena sao dia mba diso ary ty fivavahana rahako ty. Zany angeny nazo mpianatra e. Rehefa avy nakatoa an Jesosy nalefa ny teny avoan'ny rano tonga teny avoan'ny rano, inona? Tafiotra no ntsena teny. Dia tsy hitany teo Jesosy. Fa ao anaty tafiotra miandry Jesosy hoe aiza ny fijoroanao. Ao anaty tafiotra takan'izy telo lahy, natsipy tao anaty lafaoro, na dia tsy ho vonjen'Andriamanitra noho ny fijoroana ary, noho ny tsy fiankofana tamin'ny sary olona volamena ary, dia nomeny izy telo lahy ny fijoroana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Mila fantatritsika fa misy ny olona mahita an'Andriamanitra, fa misy ny olona tadiavin'Andriamanitra ary tsy mitsahatra Andriamanitra raha tsy miona amin'izay olona izay. Ary za mahita fa manomboka androany eto izay olona izay ary hitehaka mafy ho an Jesosy izy. Aleloia. Asan'ny apôstôly 13:22. Ny olona vonina nanao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra no tadiavin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mitsahatra raha tsy miona amin'izay olona izay. Za mahita fa androany ny fotoana tsara indrindra eonan'Andriamanitra aminao satria ianao dia hanapa-kevitra hisafidy hanakaiky kokoa amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fijoroana sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Aleloia. Tahin' Jesosy nareo rahalahy. Dia tahin' Jesosy koa nareo ranavavy dia ity hafa mafy ho an Jesosy. Izy telo lahy teto tsy hoe tato anatin'ny vondrona hvkl akory. Dia hoe raha miankohaka amin'io hitan'ny olona hoe hile hvkl fa niankohaka. Tsy ao anaty vondrona le izy. Tsy fiankofana fahatahorana olona na vondron'olona le izy, fa fiankofana ho an'Andriamanitra, fanajana an'Andriamanitra. Sao dia andeha any amin'ny firenen-kafa any ianao dia anararoatra hoe STK sao valy tapako fe tsisy hvkl mihitsy aty. Dia any ianao dia anaonao foana any mitandrema, mijery Andriamanitra, mitaky fijoroana Andriamanitra. Aleloia. Asan'ny apôstôly 13:22. Izaho nahita any Davida zanak' Jese lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Andriamanitra dia mijery ary tsy mahatombona izy rehefa misy olona manome fijoroana, tsy ho an'olona fa ho an'Andriamanitra.
rehefa mizingizina ijoro tsy anao ijoro sy anao ny sitrapon'Andriamanitra sadraka sy misaka rabetiniko dia tsy nahatra ny zanak'Andriamanitra fa niala teo amin'ny seza fiandrianany ary nandeha ny safidy hanakaiky an'izy telo lahy. Fiafaran'ity resaka ity fanotronana. Amen. Ianao aloha zao manome safidy fa za mahita fa alohan'ny fiafaran'ity taona ity tsy ahatombon'i Jesosy fa hidin'i Jesosy aiza ny fijoroany hidin'i Jesosy dia ianao tsy ampahitana fa ny olona mahita tena tsy normaly iny tena tsy normaly iny dia ny olona nampahitana hoe io Jesosy miaraka aminao. Amen. Vokatry ny fijoroany zany. Amen. Alleluia. Hitanareo misy ny olona manakaiky an'Andriamanitra fa mihoatra noho zany rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona mikonsidere an'Andriamanitra any amin'ny toerana miafina tsy hita maso. Andriamanitra mihitsy mahafoy dia midina ajanony any aloha izay toerana fa midina izy mijery anao miaraka aminao. Alleluia. Fiarahan'izy telo lahy tamin'Andriamanitra tsy hoe mba ho velona fa nahatramin'ny fahafatesana azy dia tsy ala amin'i Jesosy. Tsy haiko hoe misy tanora vonona anao an'izany ve eto? Tsangano ny tananao. Vonona ve ianao na hijoro hatramin'ny fahafatesana ara dia tsy andahan'i Jesosy. Alleluia. Hitan'Andriamanitra ny tanany ireny za tsy mampanantena ninina anao fa Jesosy eto mahita ny ao am-ponao. Alleluia. Indraindray ilay Kristy antony hahavelomana rehefa avy nanoloranao ny rehetra hoe tena atolotra anao ny tenako tena hijoro anao ohatra anao mamela anao irery ao anaty ady zany. Ohatra ny hoe ajanony ao ianao te hampahery anao ohatra ny avelany irery ianao fa mijery anao izy. Alleluia. Azoniny fotsiny aloha maso mba tsy hahitanao hoe eo izy. Ohatra ny hoe avelany hoe ahoana rahalahy, mbola naraka ve, mbola hijoro ve, mbola safy sa tsy satsony ajanony ao aloha atraiza le fijoroana testeny hatramin'ny farany ianao. Fa rehefa tena tapa-kevitra ianao hoe za rangahy ninona misy, ninona tsy misy, ninona goka, ninona ny loka, tsy miala mitombo zany Amen. Raha vao zay ny ataonao dia mahita fa ianao sadraka sy misaka ary abediniko manaraka. Alleluia. Miandry ny fijoronao Jesosy sao fanantenan-javatra no hijoronao. Safidy tsy ho amin'ny fanantenan-javatra fa safidy ny ampifaly an'Andriamanitra. Amen. Fotoana ny tanora ity. Ny tanora dia manana hafanam-po. Ny tanora dia manana le hoe herijika mantsy ohatran'ny tsy teny gasy. Ny tanora dia manana an'izay firehetana ohatran'ny tsy haitohana zay ary ny tanora rehefa mandray décision dia tonga dia zay ny anazy. Zay no mahatonga ny hoe ny tanora rehefa manambady dia zay dia zay. Alleluia. Mahita hafa androany tsy diso Jesosy eto amin'ity toerana ity. Be da be ny tanora handray décision ary mahita fa zato isan-jato izy no handray décision androany. Hijoro an Jesosy hisafidy anaiky an Jesosy hanakaiky an Jesosy andray teny tsy hiala amin' Jesosy na dia ohatran'ny tsy hita zany ary hoe aiza ary Jesosy dia tsy hiala amin' Jesosy mihitsy. Misy voninao amin'izany ve androany? Ataontsika hitsangana dia tenen'i Jesosy hoe za tsy hiala aminao Jesosy mandrakizay zay ataonao eo mety amiko fa androany Jesosy mahita ianao mahita anay androany. Mahita ianao Jesosy mahita an'ireto tanora be da be atao amin'ny tranopokon'olo reto androany Jesosy. Vonona hijoro anao, vonona anome ny rehetra ho anao. Hijoro Jesosy na ho atsipy any anaty laforo ary na ho atsipy any andavaky ny liona ary na iza Jesosy fa tiana ianao, tiako ianao Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy tehirizony tsirairay avy Jesosy hatramin'ny farany. Voninahitra dia ho anao rery andray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ao an Jesosy. Afaka mahazo toerana antsika Sotrandriamanitra tsika ny amin'ny hafatra ary faly Jesosy mahita hoe betsaka ny tanora vonona hijoro. Mandritra ny fanatitra dia zaraina ihany ny filazana momba ny fotoanantsika raha pitso amin'ny valo sasany
amin'ny valo sasany ny fotoana eny bypass. Le voalazana anaty radio mantsy hoe amin'ny fito sasany dia sao dia misalasalina reo hoe tena tsy tratranay mihitsy le amin'ny fito sasany. Fa tena fanombohan'ny fotoana eny dia amin'ny valo sasany raha miala ty amin'ny vilitsika amin'ny fitofito eo dia tokony tonga somatsara any dia tongava fa be da be ny seza sy ny vatovato miandry antsika tsara avy any. Dia ny fotoana amin'ny alahady, fotoana amin'ny alahady krismasy mahagaga, ny sara fandraisana zara amin'izy io dia 60,000 ariary, enin'alina ariary ary ty araka ny fitenin'ny papa foana hoe tsy fanentanana le izy fa fampizarana ho amintsika zany hoe ny amin'ny hoe hiarahantsika manohana ny fananganana ny centre araka ny zavatra misy efa ho an'izay mpakany bypass moa dia efa mahafantatra hoe zao avy ny efa fandrosoana tazanao dia ny vola azo rehetra mandritra ny krismasy mahagaga io dia hoentina mamahita izany centre izany. Ny fotoanantsika mety rapitso zany vao mety rapitso vao misy mizara ny tapakily fa eto androany mety tsisy mizara tapakily fa rapitso no misy ny fizarana tapakily ho an'izany krismasy mahagaga zany eny amin'ny centre eny bypass dia manatona ny pasteur Vololo ianao na manatona ny pasteur Iarsoa dia zareo no mizara an'izany tapakily izany. Ny latsinainy sy ny talata sy ny larobia dia efa anentanana ty indray fanentanana ty tongava isaky latsinainy talata larobia sekoly maraina ao ambony super deuxième étage dia entanana isika ho tonga anatsika ny sekoly famahana olana latsinainy sekoly falasitrahana ny talata sekoly tokantranona fitahipana sy fanambina toetra ny larobia manomboka amin'ny fito dia amin'ny valo sasany dia efa mirava. Dia ny fifadikanana kosa ny alakamisy dia dia amin'ny lakamisy moa dia krismasy dia ny aorianan'izay taom-baovao tsy hoe ny aoriana krismasy zoma dia taom-baovao fa ny alakamisy dia ny alakamisy aorianan'izay indray taom-baovao dia tsy misy loha zany fifadikanana amin'ireo fotoan'ireo fa any amin'ny troisième jeudi alakamisy fahatelo amin'ny volana janoary vao miverina ny fifadikanana atao fanaontsika eny an-tanimena eny amin'ny Salom dia entanitsika hamonjy an'izany ary entanina koa amin'ny herin'ny androany misy ny fitoam-bavaka eto amin'ity fotoana eto amin'ity toerana ity manomboka amin'ny efatra hatrany fotoana ny tanora hoentiny tanora entano ny tanora izay namanao dia mino fa ny fanamasina mitarika tsiraray avy anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany. Zay ngamba ny filazana misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fanatitra andeha tsika hitsangana dia atsotra tsika ny tanantsika ankaty anoloana dia vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay. Misaotra fa Andriamanitra mahita anay ny Andriamanitra Andriamanitra tsy mitaky vola aminay ny Andriamanitra na hoe mitady vola aminay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jesosy fa izahay no tadiavinao. Ankehitriny izay rehetra nomenao dia mety tena hoe ampahany kely dia kely nomenay natolotray androany fa atolotray tanteraka ny tenanay Jesosy ho marina amin'ny tenanao hoe fanatitra velona masina kasitrahana eo anatrehanao. Tompo reto vola izay natolotra androany reto kosa dia tononay amin'ny anaranao Jesosy raha kofanay ny ranao ho amin'ny asa izay tena fampandrosoana ny asanao, ho amin'ny asa izay anitarana ny asanao, ho amin'ny asa izay tena hoe anirahanao ny tsara avy ao anatin'izao asa fanompoana izao. Dia makasitraka izay Tompo fa ianao mahavita ny zavatra rehetrarehetra. Ianao momba anay ao anatin'izany tsy mihatehatra izay amin'ny hoe vola Jesosy ao anatin'ny andranao anay fa mihatehatra izay amin'ny tenina hoe miaraka aminay ianao momba anay ianao amin'izay rehetra andranao anay. Dia makasitraka Tompo tonona amin'ny anaranao ny fahasoavanao ho amin'ny tsiraray avy makasitraka Tompo izay nanome rehetra ho an'izay tsy afaka nanome Tompo dia manono izay ny fiadanana ho anatin'izy ireny ary ny fitahiana fiainao avy aminao ho amin'izy ireo tsiraray avy Jesosy Kristy Tompo tsara indrindra izay ho ny voninahitra ao ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Afaka mahazo toerana antsika Tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dia resantsika reto fanontaniana anankiroa matetika mipetraka amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy antoka fa misy fotoantsika mety na ny tany an'izany tany amin'ny mangingina tany reto dia ataontsika miariary le izy hoe fanontaniana anankiray
zay nandalo tao Tompoko tamin'ny fotoana niarahako tao amin'i Jesosy. Dia za mino fa ilayntsika tanora rehetra ihany koa miatrika fanontaniana. Zavatra anankiray aza donona dia zao. Ndao aloha tsika maka ny filazantsara marika toko 9:22 ka hatramin'ny 4:20. Tantara anankiray mahafinaritra satria tantara nanehoan'i Jesosy hoe tsy mifidy olona izy. Ary tantara anankiray nanehoan'i Jesosy ihany koa fa tena tiany mihitsy misy zavatra tsy azonao. Amin'izay misy point d'interrogation mipetaka eo. Dia rehefa mipetaka le point d'interrogation zay dia valiny ny andrandraitsika. Dia rehefa mamaly izy dia midika izany fa milasa mandre anazy ianao. Marika toko 9 ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 vakiko izy amin'ny anarana Jesosy manao hoe ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy anendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba Jesosy ka nitondra azy teny ivelany tanàna. Ary rehefa nororany ny masiny ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontany hoe izy mahita zavatra ve ianao? Dia niandrandrara lehilahy ka nanao hoe mahita olona fa ohatrany azo ny fijeriko azy nefa mamindra. 5:20 dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, napetrany Jesosy zany. Dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra. 5:20 farany. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Amen. Ataontsika ataoko hoe faran'izay tsotra ilay tenin'Andriamanitra. Fitaovana anankiray nidiran'i Jesosy tao an-tanàna Betsaida, ville de pêcheurs ao izy ny fomba fitenena, izay nidikany hoe Betsaida. Izany hoe tanànan'ny olona mpanjono zany tamin'io tanàna io. Rehefa niditra teo Jesosy dia nahita jamba. Ary zavatra anankiray tena anisany mahatonga antsika tsy tena te hanaraka an Jesosy ary indrindra hoe misalasala ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia misy fanontaniana entin'ny devoly matetika ao anatin'ny fonao manao hoe fa maninona moa zany ianao no tiany? Fa maninona misy olona be dia be ao? Dia eo amin'izay izy mametraka hoe jereo ny passé anao hoe sao le zavatra vao nataonao vao teo, tia le zavatra efa nataonao hatramin'izay. Mety manana listra mihitsy ny devoly fa tia ataovy anatin'ny fonao. Ny devoly afaka manonona ny lasanao fa aza vela mihitsy izy hanonona no avinao. Alleluia. Amen. Raha efa Jesosy no manonona no avinao dia tsisy idirany intsony ny omaly sy ny rapitso. Alleluia. Zao zavatra nitranga magaga be ty anisan'ny fotoana anankiray ty nahitako an'le hoe Jesosy tia ny olona rehetra. Raha nihaino tsara tsika teo dia niraisin'i Jesosy ny tanan'le jamba dia nety nivoaka ny tanàna. Tsy hoe olona efa nisitraniny no niraisin'i Jesosy ny tanany, fa olona mbola tsy mahita niraisin'i Jesosy ny tanany. Ohatra ny teteny izy hoe ao anatin'le tsy fahatanterahana mihitsy dia manaiky ho tantanako ve ianao? Ao anatin'le ianao mbola misy fandraisany tamin'ny lasanao io mihitsiny, mbola manaiky raisiko ve ny tananao izy izy? Tadio tsara fa ny olona mifandray tanana eny an-dalana tsy maintsy efa mifankahazo am-po. Tsy misy olona tsy mifankafantatra zany hoe tantanako ianao rahalahy, tsy mety zany. Fantaro aloha izy amin'ny tantana anao, maro sa tsy maro zany. Dia nefa mahagaga fa ianao mety tsy mahalala anao fa Jesosy na jamba ianao dia vony izy tantana anao. Zay le tena fitiavana. Eo tsika le manontany hoe fa maninona moa zany ny zahay? Dia za ty tenanao manokana mihitsy hoe tsisy ninona miinteresy anazy any aminao fa ianao miinteresy anazy. Tsy le zavatra ny aposinao sao dia sava-paosy ianao sa dia tingamany tena tediavin'i Jesosy na hoe tena le ny lovako ny tediavin'i Jesosy na hoe ninona koa mety ny tediavin'i Jesosy, tsy ilainy daholo zany. Betsaka lavitra ny ao aminy raha oharina ny efa vonony eo aminao. Fa ny zavatra tsy ampy eo aminy fotsiny dia ianao ny fonao. Ohatra n'ity jamba ity mba eritrereto hoe ny jamba zany hatramin'izay rehefa nitantanana tsy nahita ny tarehan'ny olona ny tantana azy. Jereo ny confiance an'le jamba tsy hoe teo akaikiny foana Jesosy nandritry ny firy-taona ny ainany. Fa vao niteny Jesosy aloha ianao tantanako, tonga dia ny tanany meny. Ataontsika hanao an'izany koa androany. Eo amin'le heverina fotrany hoe zany mbola tsy ohatr'izao. Indraindray mantsitsika zavady raha hiteny an'ity indraindray tsika lasa ny zavatra ivelany no hitondrantsika ny fiainam-panahy ao anaty. Lasa mifepetranapetraky ny olona, eny, vokatry ny fitarian'ny fanahy-masina ny olona tamina moment ponctuel. Dia tadio tsara fa rehefa hiatrika zavatra anankiray koa ianao dia mila ny fanahy-masina ianao miteny amin'ny fiainanao ny amin'ny fomba hitondrany anao. Tsy niteny an'le jamba Jesosy hoe ndana misasa-tanana aloha.
Ary eto sao dia proof biblika anankiray milaza fa aika tena raha baiboly le misy an'le olona anankiray mitantana jamby eto ireny. Endrika Jesosy Kristy mitantana ny olona tsy mahita. Alleloia. Ary tena ilaintsika rehefa tsy mahita. Ny atao hoe tsy mahita dia tsy hitanao izay teneniny, sendra ny combat ianao tsy hitanao izay etrehana azy, tena bien. Fanombohana tsara zany. Fa ny fanombohana tsara indrindra, velariny ny tananao dia teneny hoe tatanao Jesosy hiaraka aminao. Tanao, raha jamba ary reto nanaiky Jesosy hitantana azy. Ianao mahita tonga aty. Ianao nahita ny Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ianao mandre tenin'Andriamanitra. Ianao afaka mahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ianao mahita masoandro miposaka isan'andro. Ary fantatrao fa Jesosy mihitsy miteny hoe zany ao izy mamposaka amin'ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina. Ny olona mety mbola tsy anahy akory arany dia izao ny le tenin'Andriamanitra haitsika tsara ty ny zanako sy ny asan'ny tanako dia maninona aoka ho adidiko ihany. Ny zanaka egalina le efa nandray azy. Ny asan'ny tanana possible le olona mbola tsy nandray azy fa mbola hiadidiny any hatramin'ny androany. Zany ny fitiavan'i Jesosy. Indray ny devoly mitondra fanontaniana amintsika fa maninona ny za dia valio amin'izay hoe le izy tsy le zavatra nanako fa izy mihitsy ny tia anahy. Jesosy rehefa ty tsy noho ny zavatra afaka ataonao anazy fa izy ty satria ianao mihitsy no mety aminazy. Amen. Teboka anankiray koa mampametram-panontaniana indraindray satria nisy fotoana nisy nanontany. Ono azany fanontaniana petraka ny Tanora matetika ty. Raha tena hoe tout est permis zany rehefa ao amin'i Jesosy satria izay le izy tout est permis fa averiko tsara le fa tadidio tsara. Ny olona feno ny fanahy masina dia tsy diktena intsony ny zavatra tokony ataony sy tokony ataony satria ny fanahy masina ny tena mitarika azy dia tsy makany amin'ny lalan'ny fahotana. Misy ny atao hoe fahotana ary misy ny atao hoe lalan'ny fahotana. Ny olona anankiray mety nandray an'i Jesosy, possible izy tafiditra na lalan'ny fahotana rehefa tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Lalan'ny fahotana egalina ohatran'le ataoko exemple tena faran'izay tsotra indrindra. Genesis, amin'ny bokin'ny Genesis, lalan'ny fahotana ny tenenany le devolany hoe ohatran'ny fihinany ry pomry, lalana iny. Ka raha tohizanao iny lalana iny dia makany amin'ny fahotana ianao. Tandremana tsara. Nisy fotoana nisy nanontany anahy, dia ahoana ary zany? Raha ohatra ka tena hoe tsisy saina ratsy mihitsy zany tao amin'ny Adama sy Eva rehefa nitanjaka ry zareo tao Edena, hitanao? Efa nisy saina malotoloto sy Eva nieritreritra an'izay zavatra izay. Fa rehefa teny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tsy misy zavatra afaka ohatran'ny voninahitr'Andriamanitra anatin'ny sainao. Izay no mahatonga anao rehefa tena tafiditra eo atonga Jesosy araka ny nentin'ny pasteur Sandra teo, rehefa eo ianao imary tsy hoe olona tsy mpanao raharaha hatramin'izay ny ainany. Ary le fandanimpotoana eo atonga Jesosy tsy hoe ianao mitsoaka raharaha, izay aloha dia tena tsindriana tsara. Ary matoa Marta ny tena anazy hoe tsy mampaninona anao ve io rahavaviko io eo, zany hoe fa mpanao raharaha ihany io. Fa rehefa tonga Jesosy dia niova ny priorité-any. Rehefa tonga Jesosy dia fatany amin'izay hoe tia le tena raharaha ilain'ny tompo anahy. Ka ny karama azony tamin'ny fotoana iny dia ngeza lavitra noho ny karama azony Marta. Satria ny karama azony Maria dia hoe nifidy ny anjara tsara io. Ary io karama io tsy ho alana aminazy mandrakizay. Tanao Jesosy tena tia antsika. Hatraiza ny fetra ny fiarahana amin'Andriamanitra. Jaona toko 10:20, Jesosy ny teny anty. Jean 5:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny zanaka anie tsy mahazo manao ninina zany ho azy afa-tsy izay hitany ataony ny papany. Fa na inona ataony papa dia toy izany koa ny ataony zanaka. Alleloia. Limite ny fiarahako amin'i Jesosy dia tsy maintsy zavatra hitako amin'Andriamanitra ray dia iny koa ny ataoko. Ny réactionko amina situation anankiray tsy hoe le zany taloha le vao mahita olona ohatran'izao tonga dia miteny fa ny réactionko amin'i Jesosy, ny tanora tena amin'i Jesosy, mijery an'i Jesosy. Isaky mahita combat dia mahita sujet de prière. Isaky mahita zavatra tsy hainao dia mahita mifaly rehefa misy zavatra tsy hainao manomboka androany. Satria nitondra anao eo amin'ny sekoly mivavaka. Raha mety daholo ny zavatra rehetra tsy hivavaka ianao. Feo amin'ilay zavatra tsy mety mihitsiny ataovy mahazaka anao milasa mivavaka iny. Feheziko ilay fanontaniana anankiroa teo fa maninona ny ianao? Tsy ny zavatra nataonao, tsy ny zavatra ny aposinao, tsy ny zavatra afaka omenao, fa ianao mihitsiny. Za mihitsy ilay izy. Alleluia. Fanontaniana faharoa dia hoe hatraiza ny fetra ny fiarahako amin'Andriamanitra. Fetra fiarahako amin'Andriamanitra zany hoe limity dia tsy misy ankoatran'Andriamanitra.
rehefa tena en communion tsara amin'Andriamanitra ianao, alleloia, rehefa tena feno an' Jesosy ianao, raha mpiteny ratsy be ianao taloha tsy tadidinao akory zany. Ohatran'ireny hoe niova passeport reny ianao, ohatran'ireny hoe niova carte d'identité reny ianao, ohatran'ireny hoe niova tanàna reny ianao. Ny akabetsahan'ny olona zay le teneniko foana, kopom-bolo novaina voalohany rehefa sendra combat, fa ny ao amin'i Jesosy novaina voalohany toe-po aloha. 2 Cor 5:17. Raha misy olona aiza ao amin'ny Kristy, aiza ao amin'ny Kristy, aiza tsara hoe ao amin'ny Kristy, zany hoe misy dingana tsy maintsy ataoko, za miditra antsafidy makao amin'ny Kristy. Rehefa ao a dia hitanao ohatran'ireny miditra dosy ireny, tsy haiko ny dosy any aminareo aloha, dosy any aminay tsy ny dosy manatona olona, maro zasa tsy marina, fa ny olona manatona ny dosy. Rehefa andro ianao dia tsy hoe eto kely aty le dosy eo azafady fitaom-pandriana fa kabe sady hijery tele, tsy mety zany. Tsy maintsy misy hetsika ataonao makao amin'ny dosy ianao. Raha misy olona ao amin'ny Jesosy dia sasana miaraka amin'ny rano Jesosy Kristy, voaka avao aminao, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Dia amin'ny fotoana iny rehefa tonga ny fahavalo sanatrian'izany manadina anao hoe ianao mihitsy le ohatran'izao, dia mba manaova ohatr'izao. Tena marina mihitsy zany, mbola apiko ary zay teninao zay fa ohatr'izao mihitsy, za efa tsy ohatr'izany intsony. Alleluia, sy tehaka ho an'i Jesosy. Leo be io dia voly io, rehefa ianao mihitsy manampy hoe ary tsy tadidinao nga le ohatran'izao, zany ohatran'izao taloha e, fa novain'i Jesosy aho. Ampinao mihitsy le sujet meny. Alleluia, satria zany miaraka amin'Andriamanitra. Raha sitraka ireny ndao veritsika ity hoe artiko hipetraka ao anatin'ny fotsika tsirairay avy hoe fantaro manomboka androany fa na ianao ary sisa ny vonjena dia tonga Jesosy. Tsy mpametrapetraka ny tomponao, na tena hoe efa lasa daholo ary ny olona rehetra, fa ianao niverenany spécialement mihitsy, manao fidirana, manao entrée des stars Jesosy miditra amin'ny fiainanao, miaraka amin'ny projecteur sy ny izy aloha tsy manao pataloha cuir ohatran'izany, fa miditra eo izy tonga dia amin'ny fifaliana. Ahoana lasa amin'izay tsika izy ianao, mba imagineo foatran'izany fotoana tiany Jesosy hitsenenanao. Teneny hoe aiko hoe na izaho sisa no vonjena dia tonga ihany ianao, tsy mba noterena. Alleluia, aiko hoe na zaho sisa no vonjena dia tonga ihany ianao, tsy mba noterena Jesosy ianao. Le tsy mba mandao ahy fa mananganay. Manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao dia atao vavaka izany hoe fantatro na zao sisa, aiko hoe na zaho sisa no vonjena, sisa no vonjena dia tonga ihany ianao, dia tonga ihany ianao, tsy mba noterena, tsy mba noterena Jesosy ianao, Jesosy ianao, tsy mba mandao ahy, le tsy mba mandao ahy, mananganay. Lazao hoe ampiay ianao, ampiay ianao, hoay manontolo, hoay manontolo fitiavanao, ampijoroko niniseo. Lazao hoe za tsy toreo Jesosy, Tompo ampiay ianao. Fetifety ndao misy zavatra anankiray mba ataontsika eo amin'ny toerana misy anao eo ao teo no nazatra anao hatramin'ny etom-boan'ny fotoana, fa mba mela kely eo. Tiako tenenina hoe tsy hoe hiala ivoaka ianao aloha, mbola tsy zay aloha, fa rehefa eo aorinan tsodrano zay, fa ny angatahako eo amin'ilay toerana anankiray dia mela ianao eo, mifindra kely ianao aza manakaiky an'ilay olona eo akaikinao aloha raha mety. Alleluia, dia ataovy tena moment d'intimité ianao miaraka amin'ny Jesosy ty. Zany atao hoe tanora ao amin'ny Jesosy Kristy zany, dia ny heriny io mody indray toy ny amin'ny voromahery. Ny voromahery dia anisan'ny vorona manana sidina faran'izay ambony, ary raha ataoko hoe classification ny amin'ny vitesse dia mety any amin'ny laharana fahatelo any izy. Dikan'izany dia zao manana maha izy azy izy fa mahay manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia,
dia lazao hoe ampiay anao Jesosy ho ana manontolo. Nilozako mihitsy le zone de confort keliko teo Andriamanitra mba ahafahako manantanteraka ny sitraponao satria za Jesosy tonga aty tsy hijery olona fa hibanjina an Jesosy izay tompony finoako sady mpanefa azy amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Ampiay anao hoay manontolo ny fitiavanao ampijoroko ninoniseo zao tsy tore. Lazao hoe Tompo ampiay anao amin'ny herinao mihitsy tereny hoe ampiay anao, ampiay anao, ampiay anao, ampiay anao. Manasaliho anjoda hiakatra. Hoay manontolo ny fitiavanao ampijoroko ninoniseo zao tsy toreo. Lazao hoe Tompo ampiay anao. Avoay anatin'ny fonao mihitsy le teny androany laza hoe ampiay anao, ampiay anao, ampiay anao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko ninoniseo zao tsy toreo. Tompo ampiay anao, ampiay anao, ampiay anao hoay manontolo ny fitiavanao ampijoroko ninoniseo zao tsy toreo. Tompo ampiay, Tompo ampiay anao, Tompo ampiay anao, Tompo ampiay anao, Tompo ampiay anao. Atao vavaka androany Jesosy ampianay anao, ny teninao dia ampiandriamanitra nangana anasitranay. Izay teninao dia afaka nangana andray androany Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia. Tsisy asaraka aminao Jesosy, tsisy avelako hisitona ny fifantohako hiala aminao Jesosy. Fa za dia toetra eo atongotrao mandrakariva. Fantatro fa ny eo atongotrao tsy mahita zavatra hafa Jesosy fa mahitanao mamela Yahweh, mahitanao mitia Yahweh. Eo atongotrao dia misy fampaherezana. Eo atongotrao tsy hoe manao ditongotra mandeha mafy, fa eo atongotrao ditongotry ny olona mandoalika eo anatrehanao ampakatoavana, tsy maikany amin'ny zavatra ny tany amindra mba ho hitan'ny olona fa mandroso. Fa ny fandrosoko Andriamanitra tsy any amin'ny olona, fa ny fandrosoko Jesosy eo aminao Andriamanitra. Ny olona mety mahita fa tsy misy déplacement mihitsy ny zavatra ataoko, fa ianao mahita fa ny foko miova mankany aminao, miova mankany aminao, iova hoany aminao, ankatoanao mihoatra dia ho tianao mihoatra ampiay anao hoay manontolo ny fitiavanao ampijoroko ninoniseo. Alleluia. Zao tsy tore Tompo ampiay anao, fa ampiay anao tsika rehetra hoay manontolo fitiavanao ampijoroko ninoniseo zao tsy toreo. Tompo, Tompo, Jesosy
ampiany fitiavanao Tompo ampiany fahasoavanao lazao mihitsy zany ampiany famindramponao alleluia ampiany fitiavanao ampiany famindramponao ampiany fitiavanao zao a raha izy ara tsy mijery ny zavatra afaka omenao ianao koa za mijery ny zavatra mikasika anao rehefa iaraka amin'i Jesosy fa ny anjarantsika averiko tsara ny anjarako sy ny anjaranao dia mijery azy fotsiny tadio tsara ny tantara anankiray Matteo 4:40 ny adidin'ny Petera dia mibanjina an' Jesosy izay niantso azy na misy ary ny antsoantsony rivotra dia rivotra tsy tokony jereny zany fa nitokana tokony hifantohako sy hifantohanao Jesosy Kristy no anarany tsy misy miletika eo rehefa Jesosy mibanjinao tsy misy miembotra eo rehefa Jesosy mibanjinao tsy misy menatra eo rehefa Jesosy mibanjinao tsy misy tongotra mangozoozo eo rehefa mifantoka amin'i Jesosy ianao tsy misy fiemorana ao amin'i Jesosy rehefa mifantoka amin'i Jesosy tsika tsiraray avy dia le tsy nisy mpanateraratra amin'izay lasa tamin'ny mahavokatra ho voninahitran'Andriamanitra afaka ny fiainantsika afaka ny fiainanao zany amin'izao fahatanoranao zao mihitsiny no hanombohindra ny fiarahanao amin'i Jesosy ny anjaranao dia tahaka ny vorona tsy mikajo aiza misy rivotra ny dinana fa ny anjarany velariny fotsiny ny ilany dia miteny izay zay miandry anao Jehova dia mandrosoery velary fotsiny ny elatra ao androany dia andao anidina elatrano iakarako toy ny voromahery velary ny elatra ao dia teneny hoe zay miandry anao zay miandry anao Jehova elatrano iakarako ndray Jesosy alleluia alleluia ataovy mientanentana mihitsy ny fonao miran'izany amin'ny fonoana zay miandry anao zay miandry anao Jehova mandrosoery indray Yahweh iakarako toy ny voromahery zay miandry anao zay miandry anao zay miandry anao dia mandrosoery elatra iakarako toy ny voromahery elatrano iakarako makany aminao elatrano iakarana toy ny voromahery asitehaka sika aleluia mafy be ho an'i Jesosy alleluia fitiavana mandrakizay hoy Jesosy nitiavako anao ary izany indrindra no amparetako ninona famindram-poko aminao andao tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana izay nomeny antsika ity indray mamy be ny eo atongotry Jesosy lany mihitsy ny fotoananao androany teneny hoe Tompo misaotranao satria mbola nisany nasainao indray niaraka teto androany
satria fantatry fa niteninao ny fanasitranana sy fananganana ho Andriamanitra. Ary ianao rehefa miteny wow, hatramin'ny zavatra tsy hitako hatramin'izay efa nisitrananao Andriamanitra. Misy ny aretina tsy maintsy mila ny consultation amin'ny dokotera sy ny scanna sy ohatran'izany. Fa za rehefa tonga eo anatrehanao Jesosy hatramin'ny tsy hitan'ny olona ary hatramin'ny zavatra planifeny dévolo hitranga ao aoriana efa vaovasa ady. Satria fantatry fa rehefa ianao ny momba anahy dia tsy atahotra. Voavonjy sitrana, mahery tafajoro saotra Jesosy. Na ny zavatra tsy hitako maso arany isaorako anao satria manao zavatra indray ianao ambadika aho. Tsy miteny ianao Andriamanitra na hoe tsy hitako maso le izy dia tsy misy fa ianao no hitako. Tsy maninona na tsy hitako ary ny fiasanao fa ampy anahy fahitako anao Andriamanitra. Ampy anahy tanteraka ny fitondranao. Ampy anahy tanteraka ianao. Ianao manontolo Jesosy. Alléluia. Raisons tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny fonao. Amin'ny anaran'i Jesosy toloniko fa tsy anisan'ny olona miembotra ianao. Fa anisan'ny olona mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny androm-piainanao dia ampifaliana mihitsy no andanianao izany eo tongotra Jesosy. Satria ny fanahy masina dia avelanao manao fanambarana anatin'ny fonao isan'andro isan'andro. Ary ny fanahy masina isaky ny teny eo amin'ny sofinao dia hatramin'ny lalana ohatran'ny tsisy izany, ohatran'ny takony, ohatran'ny tapaka, na ny ranomasina ary ohatran'ny tsy sokatra. Fa rehefa ny fanahy masina no mameno anao, ary ianao dia anisan'ny olona handreny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao izy ary amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Mitoetra mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ninona teny nora inesinao teto androany, tsisy afaky ny hanongotra izany. Fa velona Jesosy dia velona koa ianao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Asitsika teka sady fifaliana ny hika mafy be, hika aleluia mafy be, voninahitra ho an'i Jesosy. Asiteka sy godgodona ho an'i Jesosy mihitsy androany. Alleluia. Alleluia. Sarao ampifaliana ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy mankasitraka indrindra. Ento any tokantrano ny fifaliana, ento anaty taksi be mpiazakazany iny ny fifaliana ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen.